Ao anatin'izay fotoanan'ny jeritodika izay dia mitondra ny anjarany ihany koa amin'ity hariva ity ny tale général'ny ANS Andriamatorana Efson Patrice izay mitondra fanazavana misimisy mahakasika ny zava-bita sy ny asa natao teo anivon'izany Académie nationale des sports etsy Ampefloy izany. Maro tokoa ny zava-tantaona tamin'ity taona 2024 ity ary azo lazaina hoe taona nahitana zavatra maro indrindra ho an'ny ANS satria ao anatin'ilay hoe fanarenana moa tsika izao dia raha bangona tokana zany zavatra vita dia azo lazaina hoe titosa amin'ny ankapobeny ny tanjona ary tadiditsika tsara fa tao amin'ny Académie nationale du sport daholo zany no natao ny fandraisana ny jeux des villes sy ireo hetsika ara-panatanjahantena rehetra manana endrika fandraisana alvelana sy avolenta ny sport étude ary ny dian'ireny hira moa zany mifanina eto amin'ny ANS fitaovana tsara amin'izao fotoana izao zany zao dia mitohy ny asa fanarenana rehefa miteny asa fanarenana moa tsika dia tsy amin'ny lafiny hoe ara-piofanana ihany fa koa zany ny resaka ara-pitantanana ny ara-bola dia ao anatin'izay zavatra ena dia azontsika lazaina hoe tsy mbola nahafa-po aza ny vola izay azo mpandehanana ny raharaha dia vita soamatsara zany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra kely ampatsiko fotsiny nga hoe ny ireo texte maro izay nivoaka zany amin'izao fotoana izao dia mifanindran-dalana indrindra amin'izay mety ho asa ho ataon'ny Académie nationale du sport amin'ny taona 2020 sy 2020. Efa miresaka an'izay any ianao, inona zany ny fanampy goavana miandry ny ANS na ny fandaharam-potoana lehibe amin'ny taona 2020 sy 2020 iny? Amin'izao fotoana izao zany dia misy ny fihaonana iraisam-pirenena tafiditra indrindra ao anatin'ilay hoe fijerevana ny projet d'établissement zany hoe misy fijerena manokana ny fanatsarana ny Académie nationale du sport amin'ny lafiny ara-piofanana. Ny fanamby lehibe zany amin'ny taona ho avy iny dia tsy maintsy mamaly ireo etaeta sy tanjona tiana hotratrarina ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny anatin'izany moa ny programan'ny RRI dia fantatsika tsara rehefa natomboka ny fiofanana amin'ny ankapobeny sport pour tous, ny école de sport, ny ireo taranja avolenta dia olo koa zany ny resaka ara-foto-drafitr'asa. Izay mieritreritra hoe misy asa lehibe goavana ho vita amin'ny herintaona satria ny piscine hoeritreretina mba handeha mandava-taona amin'ny alalan'ilay rano mafana. Io koa zany fanarenana ireo kianja rehetrarehetra eo sy ny gymnase mba nara-penitra ka mba ahafahany ANS mba mampidi-bola eo anatrehany izay andraikitra saniny. Mandritra izay koa dia koatra ny toromarika moa izay men'Andriamato minisitra hoe ny fiofanana an'ilay formation continue zany mbola betsaka moa ny olona mivoaka tsy nahazo poste dia mety miato kely aloha zany fa les formations qualifiantes de courte durée zany ireo le fiofanana tonga dia miasa vitrany zany anisan'ny io ataon'ny ANS amin'ny herintaona ary ny fanomanana an'ilay formation continue izay miainga avy amin'ny fiarah-miasan'ny ministèren'ny éducation nationale, ny ministèren'ny fanarahana ny asa ary koa zany ny université izay amin'izao fotoana izao mandinika mafy dia mafy ny amin'ny hanatsarana ny fampianarana fanatanjahantena eto Madagasikara.